Olo amin'izay fiara-miasa amin'ny firenena vahiny izay hatrany dia mitsidika ny Madagasikara. Nanomboka androany ny sekretera-panjakana lefitra Amerikana Ramatoa Eugene Bottom. Mandritra izao fitsidiana ny Madagasikara izao moa dia fantatra fa eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity mpitondra fanjakana Amerikana ity ary ihany koa eo amin'ny mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta fanampanazavana avy hatrany ary no arahantsika. Tonga mitsidika ny Madagasikara nanomboka androany ny sekretera-panjakana lefitra Amerikana Ramatoa Eugene Bottom. Izy ihany no anisan'ireo tompona raiki-panjakana ambony indrindra eo anivon'ny departemanta-panjakana Amerikana tonga nitsidika ny firenentsika. Eo amin'ny filoha Rajaonarimampianina sy manam-pahefana avy amin'ny gouvernemanta izy ary hitsidika ireo tetikasa fampandrosoana fa tsy ny gouvernemanta Amerikana vola eo amin'ny lafiny fahasalamana, ny fampandrosoana fotony ary ny fiarovana ny zavaboary. Ny fahaiza-mitantana ka voakasika izany ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra, ny asa fampandrosoana sy ny fampandrosoana ara-toe-karena ary ny fiarovana ny tontolo iainana no hifantohy ny dinga amin'ireo tompona andraikitra malagasy. Araka ny fanambarana navoakan'ny masovo Amerikana dia taoriana ny fiverenan'i Madagasikara amin'ny fenitra demokratika dia atao izao fitsidiana izao mba hampivoatra ny tantsoroka omen'ny gouvernemanta Amerikana amin'ny vahoaka malagasy.